Arak'izany dia mbola mitombo izany ny fitakiana ho an'ny ireo mpilalao baolina kitra sy mpitia baolina kitra eto Analamanga. Tazana tetsy Mahamasina avokoa omaly asabotsy ny akamaroan'ireo kitan'ny baolina kitra fahiny izay samy nilaza ny fahitany amin'izay fangatanany hoe tokony ho apetraka etsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina izany kianja sentetika izany. Ny tanjony rehetra dia ny ampandrosoana ny baolina kitra eto Madagasikara, indrindra ho an'ny eto Analamanga moa izay mitaky ny ametrahana izany satria raha mipetraka eo Mahamasina tokoa mantsy ny kianja sentetika dia tsy ho an'ny Analamanga irery satria afaka milalao ihany koa na ireo mpilalao avy any amin'ny faritra satria ny tompontakan'ny Madagasikara dia vao androany izao notanterahana teo amin'io kianja ny Mahamasina io mitondra fanazavana sy maneho ny heviny ary ireo kitan'ny baolina kitra fahiny sy ireo mpitantana ihany koa. Mampitantana moa zany ary amin'ny fitiavana ny tontolo baolina kitra raha loatra raha ohatra ka hoe ny fahazahona fitozavatra tsara sady mahafinaritra tahaka an'izao izay efa miady mafy ny ligue football Analamanga izay koa ny section raha ohatra ka hoe makasitraka an'izay hetsika ataon'ny ligue izay dia rariny raha manohany ary mitondra mihitsy mpilalao maro isan-karazany na kely na lehibe na lahy na vavy izay avy any Asabotsy mena anehoanay ny fanomanana sy mifankasitrahana ny fametrahana izay kiambo izay mba eto amin'ny renivohitry ny firenena. Président Ligue Menabe natongavako androany ary mahasombavambahoaka na voafitany Moldava tsotra ny afatra député de Madagascar fa tiako ny football ary tiako Antananarivo indrindra moa fa hoe handray ny 2017 CAN eto Antananarivo tsika eto Madagascar dia rariny raha ohatra ka hoe manana kianja manara-penitra sentetika ny eto Antananarivo satria kapitale Madagascar ty ary tombotsoan'ny malagasy rehetrarehetra zany. Ny afatra manaraka dia mba gaga sy kivy ihany amin'izao toetra ny ireo membre fédération sasasasany na ataoko hoe izy rehetrarehetra satria mbola maro koa ny ao ny zanaka ny Antananarivo ao amin'ny membre fédération na ny filoana azy dia angamba ao ambony kokoa ny raharaha politika toy izay ny fitiavana football. Iny moa ny sy antsoavo natao eo amin'ilay fitakiana terrain synthétique eto Mahamasina manaheno an'iny dia mba miavy ilay anotsona an'izay olona mitaky avy zay satria teto no nahafantaran'olo ahy mametra kiray ka raha eretreretiko rehefa tsy miangatra angamba mendrika atao terrain synthétique ty Mahamasina tety satria n'antony kapitaly izy aloha voalohany renivohitry ny Madagasikara izy mifandraisantsika ny match internationaux sy misy aby asa amin'izay ataontsika eto andraika fa mety ho antsika ny manana terrain tsara sy hoe ho an'ny Analamanga fotsiny zany hoe mahavy manohana ny rafa maha joueur international ahy aloha mahitaka nyreto zaza kely maro ho hitako ny lahatsy teteo betibetikiny zay aho ataoko fa avy amin'ireo angamba mba hisy mety revira maromaro koa angamba raha ohatsika tsara io terrain io atsika manana zavatra tsara mahazo raha tsara manana zavatra ratsy tsika zameo tsika azo raha tsara fa tsy maintsy ratsy avao koa raha tsika nazomaly angamba raha ohatsika raritry izy raha ohatsika zao manohana amin'izay mitaky any raha ary tsy izay avao koa misy fa misy Mazenga ohatsy koa para kapitaly tsy asina nefa kapitaly eto tsy eto zao ny ambassadeur adeo eto amin'ny kapitaly teto fa farafaharatsiny zany raha ohatsy ka atao amin'ny fotsiny angatry tokony reny vohy
tany angamba tokony hana amin'ny terrain synthétique hitatsika rehetra teo fa rahina ny rehetra na mpanao gazety anareo mpanao gazety na ny mpilalao fahiny na ny mpanazatra nanerana ny nosy na ny club de supporter manerana ny nosy na ny arbitre na ny mpilalao rehetra na ny club rehetra teo zao mpilalao efatra avany amin'ny fatra eo ny ajesay avany bonglava ny V7V avany manakara ny avetana lamanga mo tsy lazainy intsony ny izany ekipa anankiray teo ny filohan'ny ligue rehetra teo ny solotenany avany Menabe avany Automatsitra avany Vakinakara sy ny rehetrarehetra zay tsy fataniza avany Moromania ny mpilalao fahiny teo Maître Akira Baovola Des Monstre ny Jeremia teo daholo ary ny zavatra tahaka an'izany dia nizatra tsoroko dia ny hoe tsy niady hevitry nareo any ambony any ny ametrahana ny izany tsy ametrahana ny eto ny zava-dehibe fa le tena acteur ao anatiny dia ny rahina fa tokony apetraka eo io ka mino tsy resaka vola amin'ny fanjakana tsony io satria dia tsy miantoka tsika na infran ary ho atolotra amin'ny ankizy rehetrarehetra zany dia efa nanaka zany na miangavy na mpanajana na andriamatovolo ray aman-dreny lehibe mba ameny baiko faran'izay aingana satria mba amitaona ho avy zany efa mba miaraka amin'izay kianja tsara tarehy zay ny mpilalao rehetra katita kely rehetrarehetra mba hilalao amin'ny kianja tahaka an'izay ary mahavaolana be zay ho an'ny baolina kitra amin'ny ankapobeny eto Madagasikara.